Tetsy amin'ny larotonde be sarety kosa no nanamarika ny andro ny valo marsa ny fikambanan'ny vehivavy Aremaha fandaharam-potoana maro araka izany no nizotra teny an-toerana teny. Raha ny fomba fahitan'ireo vehivavy Aremaha dia tsy voatery ny tontolon'ny politika ihany no tokony andraisan'ny vehivavy andraikitra fa ny sehatra rehetra dia tokony sokatra ho an'ny vehivavy. Raha ny lalàna eto Madagasikara hoy izy ireo dia isan'ireo lalàna izay tsy manavaka ny lahy sy ny vavy, saingy ny eo amin'ny fiarahamonina sy ny fomba fisainana mihitsy no mbola mametraka izany. Afapo ve ahoana ny tsy ho afapo satria misy vehivavy mandray andraikitra. Nisy izy niza ny fiimpiry tao anatin'ny fiainan'ny Madagasikara fa nazahoantsika filoana antenimiera vehivavy. Voalohany izy io ary mananteny izay fa mitovy amin'ny firenkevitry ny vehivavy izay iazon'ny Aremaha ny zavatra izay ho ataony amin'ny antenimiera io. Izay moa zany samy mijery. Fa ny tena ataonay zany amin'ny maha-vehivavy anay dia mandray andraikitra ao amin'ny tontolo iainana amin'ny fiarahamonina. Tsy midika izany akory hoe amin'ny politika izay tsy mandray andraikitra. Eto zao misy sénateur Aremaha, misy député Aremaha vehivavy, misy olona be dia be mandray andraikitra amin'ny politika. Fa ny amin'izao aloha andron'ny vehivavy tsy andron'ny politika fa ny asa tanan'ny vehivavy sy ny fandraisany andraikitra sy ny reharehan'ny vehivavy amin'ny maha-vehivavy azy sy ny fandraisany andraikitra ao anatin'ny société. Mbola tsy mifandanja amin'ny tokony ho izy nefa ny isan'ireo vehivavy izay tokony hitana andraikitra eto amin'ny firenena raha mihoatra ireo lehilahy. Ny taona 2024 dia tokony ny 300,000 ny vehivavy no mitana andraikitra ambony ary ny taona 2024 dia tokony hiakatra 50,000 izany. Tsy mbola tratra nefa izany tanjona izany. Entre ny lalàna izay natao fa betsaka ny endrika izay natao mba hisin'ny fitoviany ny lehilahy sy ny vehivavy fa entre ny lalàna izay natao sy tena fampiarana marina ny lalàna zao problème d'effectivité dia mbola misy écart zany be izy. Mahatonga ny fotsiny voalohany indrindra aloha ny poids ny tradition ny avesatra ny ino moa zany ny netin-drazana dia mbola raharaha be zany satria mbola betsaka zany eto amintsika ny faritra izay mbola tsy dia manaiky loatra ny tovizan'ny lehilahy sy ny vehivavy zay. Nandritra ny hetsika izay nitanteran'ireo vehivavy Aremaha androany moa dia nisy ny fampiratiana ny ezaka vitan'ireo vehivavy mpikambana ao amin'ity antoko ity.